Raha Jesosy amintsika tsirairay avy. Mbo tsika hiresaka fa tsika zao samy mampiditra mpianatra daholo fiainana izany. Le izy dia ohatra hoe fiainana. Ohatra hoe manandray an' Jesosy na tsy mandray an' Jesosy samy mampiditra mpianatra daholo ihany. Fa eo tokony aminantsika toky hoe marina hoe samy mampiditra mpianatra ny ankizy andeha hianatra. Andeha amin'izay mirotoroton'ny fiainana, sakafo ny ankizy, ny fanomanana ny ankizy maraina, miditra amin'ny valo ny fito. Ina fa nandalana izany daholo tsika dia mioba indray vita izay ny vakansa fialan-tsasatra. Ohatra hoe hiverina fomba fitendrina hoe hiverina fiainana normalina be, fomba hanatrika fiainana be. Ohatra hoe mandeha ho azy dia fiteny hoe andeha indray mirotorotom-piainana. Aoka ho tsy tadiditsika fa na hoe na eo ary izany rehetra izany dia aoka no mitenitsika hoe tena Jesosy tena hoe raha andeha hiditra mpianatra, andeha indray ny fiainana itoy mino za fa ny tena fiainana dia ao Jesosy. Na ninona izay eritreretintsika hoe programantsika, ny eritreretintsika izay kajikatsika ao amin'ny Jesosy daholo ihany, satria ao amin'ny Jesosy ny ariana ny zavatra rehetra. Ndao tsika maki tenin'Andriamanitra manoloana an'izany rehetra izany dia kaneny tompo alokatra ny fontsika tsirairay avy. Ny Romana 8. Ny Romana 8 ny 9:7. Indray tsika ohatrany hoe voabaiko ny zavatra miseho. Lasa hoe tady izao tontolo izao ny fiainantsika. Ohatrany hoe izao tontolo izao no teny amintsika hoe izao indray atao. Na koa hoe ny manodidina antsika mihitsy aza indraindray. Ndao irenantsika ny fontsika ao anatin'izany. Vakintsika ny Romana 8 ny 7. Romana 8:13. Rehefa hitantsika dia vakintsika ny anaran'i Jesosy. Fa raha velona araky ny nofy ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy ho aminareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihan'ny ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahy ny mpandevozana ho amin'ny tahotra indray nareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka ny matsangana izay antsoika hoe Abaraio. Amen. Amen. Raha velona araky ny nofy ianareo izy. Tsika mbola eto an-tany tsika, mbola misy ny nofy aman-drà, mbola mahatsapa mangatsika tsika, mahatsapa mamaitsika. Mbola henitsika izany hoe mafy izany mitady voly izany. Mafy izany hoe indraindray tsika miteny hoe nandanimboly mafy tamiko ngeny nahazonana io dia kajikajika tsara mihitsy ny zavatra iny. Tena ataontsika hoe tena sarotiny amintsika izy. Manoloana an'izany dia indraindray hoe izay ve ilay tena hoe fiainana, mitandrina ny zavatra hitanao hoe tena ho sarobidy eo aminao. Inona no tena sarobidy eo amintsika ka? Inona no tena sarobidy eo amintsika? Mba hampiresaka tsika. Araka ny toloteny tamin'ny heriny miaina hozy dia mbola mihoatra lavitra noho ny hoe fikatsahana ny zavatra rehetra. Ny hoe fikatsahana inona no hoaninay, inona no hosotroanay, inona no tafianay. Izay no toloteny tamin'ny heriny. Izany zavatra izany dia katsahany jekolisa fatratra. Tokony mihoatra lavitra ny jekolisa izany tsika ny tena marina. Raha eo ara ny fidiran'ny mpianatra, raha eo ara ny fanatrehana ny fiainana, manoloana an'izany dia tokony ho faty mihitsy tsika. Tena hoe anisan'ny hoe ngamba ny raha omena titra, ngamba ny hoe lohahevitra izao fizaran'izao dia hoe fiainana sy fahafatesana. Dia hoe ny fiainana, itsika milaza hoe izao ny fiainana, efa izao ny fiainana dia efa manaiky izany tsika ohatra izao izany ny fiainana. Dia manaiky izay imonjam-piainana iny fotsiny tsika. Mieritreritsika hoe ny fiainana dia ohatrany hoe mifoha maraina dia miomana, mandeha miasa,
ohatra hoe zay natao hoe fiainana amintsika. Fa ny fiainantsika tsika tonga eto matoatsika tonga eto aloha dia tsisy niterena safidy ny tonga eto ary tokony fiainana mihitsy zany hoe anatrika an'Andriamanitra zany isan'andro. Zany natao hoe fiainana fa tsy hoe mifomaraina dia hoe zay hoe fiainana andeha hanatitra mpianatra dia zay hoe fiainana fa ny fiainana tsisy aiady ao amin'i Jesosy arak'ilay tononkera teo. Zay ataonao Jesosy dia tsy mahataitra nafa tsara foana ianao Jesosy. Tokony zany ao anatintsika satria raha misy zavatra miseho anankiray amin'ny fiainantsika anaiky fetsika hisaotra ny tompo ao anatin'izany. Tena zao zany le fanekentsika mihitsy teo an-teny fiainana dia etindray hoe maty fetsika manoloana ny zavatra miseho anankiray. Mitranga ny zavatra olana anankiray velona be vetsika sa maty eo anatrehany. Misy olona avy eo anatrehitsika hivelona vetsika hoe hamaly anazy sa ho faty eo anatrehany. Tsika dia tokony hitondra amin'ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva. Raha mbola itsika miziriziry amin'ny maha-izy dia tsy mitariha amin'ny fanahy mihitsy itsika. Raha mbola nofo mitarika atsika dia tsy maintsy maty foana itsika. Fa raha ny fanahy mamonoana ny asan'ny tena ho izy dia ho velona ny anareo. Iza no te ho velona? Iza no te hanana fiainana? Rehefa te hanana fiainana dia mila maty ao Jesosy. Ny filany nofo, ny filany zavatra rehetrarehetra mila maty. Mila maty zany rehetrarehetra zany. Naovaka itsika ny Luka 12:20. Raha indrindra dia tsika mikatsaka zavatra be da be loatra. Enjehana miatsy. Andao atao an'ity. Efa nisy tonteny zay ohatra hoe atao vadinasa, andao alohan'izao, miasa dia miasa tena, dia andao indray alohan'ity, dia andao lokatra an'ity. Dia fanahiana loatra tsika amin'izao fiainana izao. Hoe andao hanampiana an'ity dia ohatra hoe ny ampitombontsika ny fananantsika izany ve natao hoe fiainana. Naovaka itsika moa Luka 12:20. Luka 12:20 dia 2:20. Inona ary natao hoe ao anatin'izany hoe fiainana. Dia takitsika mianaran'ny tompo dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe ny tany lehilahy manankiray nahafokatra be ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana nataoko fa tsy manana fitoerana ohatry ny vokatra aho. Ary hoy izy izao nataoko andrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibe koa ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko hoe ry fanahy manana fananana be voatahiro amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotro mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy ry adala anioarana no alaina aminao fanahinao ho aniza zavatra noarinao. Matany teny zany tsika tsisy mahafantatra ny avoaka ny apitso. Tena tsisy mahafantatra na miazakazaka be ohatrin'iny ary tsika amin'ny fitadiavana amin'ny fanahiana be da be. Iza no mahafantatra mety rapitso efa tsisy epitsontsika. Ka zao dia te hampianatra hoe ankafizo ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Ifaniozy mety ho mafy lalovantsika. Mety tena mafy fa aza mamono fony amin'izay. Makahery atsika tsirairay hoe avelao andala sy andala e. Mety hoe voageja manodidina antsika ozy ka tsy tery. Tena aoka iorina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Izay moa ny afatra tamin'ny Marta ny Atsirabe. Inona ny orena amintsika? Miorena amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Miorina amin'inona amin'ny fiainantsika? Miorina amin'ny zavatra iainantsika isan'andro ve? Sa miorina amin'ny tenin'Andriamanitra? Fa ao anaty tenin'Andriamanitra io misy fahafahanao, misy fanasitrananao. Tena izy mavita, izy manasitrana izy dia irateo. Izy mamatsiahy isan'andro. Aiky misy Jesosy, dia Jesosy dia nefa ny teny izay lazaka taminareo izy dia fanahy sy fiainana. Jaona na sisy 63. Oka tsy vadinitsika io. Anisan'ny fanorenana amin'izao fitandrenana izao dia no ny tenin'Andriamanitra, ny forenana ny tenin'Andriamanitra. Oka dia araka ny fanahy isika.
fa tsy andeha araka ny filaminofo. Fa na iza ozy maniry fiainana tsy te ahita andro soa, baka izy arongelany amin'ny ratsy ary ny olo mba tsy te vitaka. Te hita fiainana ve tsika? Arovo ny lelantsika. Ainy miaro ny lelaka mila mamono amintsika isanandro. Zay ny fahafatesana. Finono momba ny tenanareo. Ety amin'ny tany, fitsangajangana, fahalepora, araky ny ovanao movaky itsika izay ny Galatiana 5:5. Efa voalaza ao daholo fa miariary ny asan'ny nofo. Raha nofo mbola ho velona taontsika, dia mbola isy foana ny fahalotona, ny fijejejona, ny fitsangajangana, ny fanompotsana, ny fandrafiana, fifandirana, ny fiafinaforana, fifandaliana, fisarahana, fitokorana, fialonana, fahamanonona, filalaovan-dratra. Ary toy izany izay lazaiko raha teo tahaka ny voalazako fainy koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Mino fa tsika tonga eto dia mba te andovana izany fanjakan'Andriamanitra avy. Te andovana izany fiainana mandrakizay izany. Eo ambany kely aho, 5:24, fa izay Kristy Jesosy dia efa nanombo ny lofony mba ny faniriany sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Tena mila maty isanandro tsika ry zareo. Raha mbola andeha hoe te ho velona amin'ny fiainantsika foantsika, oka mitadintsika fa ndraindray mitady nofontsika mibaiko atsika. Ny filantsika ndraindray mitady hitarika atsika. Hoe dia hanao an'izao, dia hanao an'ity, araky ny fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ilay namory vokatra be da be teo. Oka tsarintsika ohatra hoe androany ny andro farana atsika. Manaova izay tsara. Ataovy izay tsara, manaova ny akanjo tsara, manaova izay mety ao an-tokantrano. Ampiasao daholo ilay vilia sotro rehetra atao haingon-trano ireny. Ampiasao ireny kopo misy tahoany ireny. Isotroranana pango ireny. Aza tena akafidy fiainana miaraka amin'i Jesosy. Tsy hoe rehefa misy vahiny vao hoe ampiasaina ireny. Okantsika olona afaka. Oka tena ohatra anona fo afaka tanteraka amin'i Jesosy. Anao izay tsara indrindra aminao noho ny amin'i Jesosy. Tena ohatran'ny endriny hoe fiainana ohatran'ny hoe zarintsika amin'izany tamin'ny ray aman-dreny ohatran'ny rehetra tsy azo kitiana rehefa misy vahiny ao vao azo kitiana. Fa tena foana tenantsika. Tsika indray lasa misy manageda ny fiainantsika tsika. Tsika ihany manageda ny mombantsika. Hoe tia tsy hanao akraty ambalady ohatra. Anaovy latsinainy, anaovy talata. Aza miandry fa tsisy mahafantatra izay mampitsy hoe anaovy tsara ho an'Andriamanitra izany rehetra izany. Manome izao voninahitra an'Andriamanitra amin'izay toerana misy antsika rehetrarehetra. Mifo maraina ianao, tena hoe aniza indray ny fiainanao androany. Tenao ka ho feno fahatsarana eo amintsika ry zareo. Izany natao hoe miaraka amin'i Jesosy. Izay na fahantsika amin'ny tena hoe tsara Jesosy. Oka izany mamelona antsika isanandro hoe Jesosy tena mbola mety tombonandro ilay amoaka ny tsara indrindra atao aminy aminao. Aleluia. Ndao vakitsika ny Korinthiana 2. Korinthiana 2 ny toko 4. Korinthiana 2 toko 4 andinka 7. Ndraindraitsika miteny hoe ny nahy mafy indrindra angambany. Raha ho tantaraka ity tena hoe mafy be angamba ny zavatra mahazo anahy mihoatra ny olona sasany. Korinthiana toko 2 andinka 4. Andinka 7. Izay milaza hoe fa ny fahorinay ozy maivana izay vetivety foana dia maika miasa fantatra indrindra ka mataterika voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsita, fa ny hita dia ho vetivety foana,
fa tsy hita ny maritra manak'izay. Inona kay amintsika ny tena maharitra indrindra zao amin'ny hoe inona mampaharitra ny tokantrano? Andeferana izany. Fa misy izany rehetra izany tsy hita daholo izany fa andeferana izany tsy hitantsika izany. Maharitra izany mampaharitra tokantrano, mampaharitra ny fitiavana zanaka sy ny ray izany. Ny fitiavana ihany koa tsy hitantsika izany. Kanefa miara-monina amintsika Jesosy dia izay ilay fitiavana. Raha tsy manana an Jesosy tsika tsy afaka hiaina tsy afaka hiaina izany atao hoe tena fitiavana izany. Tsy afaka hiaina izany atao hoe fifandeferana izany. Tsy afaka hiaina izany tena fisaorana manetry teny izany. Izany natao hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Manongonofo isan'andro, mila mafy isan'andro ny amintsika. Mba hisandratan Jesosy isan'andro. Ka ahoana mbola andeha araka ny nofo any be ary tsika manoloana an'izany. Marina hoe mbola miaina eto an-tany tsika. Faokany araka ny Romana teo velona mihitsika. Romana 8 teo. Avana dia mifatelo ambin'ny folo. Fa raha ny fanana aminareo ny asa tena dia ho velona nareo. Akaiza dia izay maniry teo ho velona rehetrarehetra dia ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Mila mangataka amin'ny fanan'Andriamanitra fa tsika isan'andro. Amonona ny tena tsika isan'andro. Tsika mieritreritra hoe andeha hiasa. Izany ve no toy fiainana marina izany? Fa izany tokoa ve no tena teny kely hoe priorité ve? Matoa mbola miasa dia mbola misy Jesosy miasa aloha ao anatintsika. Anatanterantsika ny miasa. Tsika ho dia malemy, tsika ho dia fofisaina tsika. Tsika iva fijery fa mangatahany fanahy masina, mangatahany Jesosy isan'andro ao anatintsika. Aza seho rôlina be izany amin'ny fiainana. Aza sao hoe izany lohampianakaviana be izany amin'ny fiainana. Fa mietritsika dia efa tena eo Jesosy. Tsika tsirairay avy hoe tena mietrika tena hoe tsy Jesosy nanavotanao anahy tena tsy takatry ny saina. Samy nalainy tokontany amin'ny toerantsika tsirairay avy tsika. Nalainao avy lavitra moa araka ny hira-teo. Eritreretra saintsany hoe taiza daholo tsika rehetrarehetra teo taloha. Nefa nakamban'i Jesosy eto daholo. Tena mahatonga saina mihitsy ry zareo hoe dia mandeha any Antsirabe tanaty tonga saina mihitsy hoe ahoana ry olona tsy fantatra. Nefa manao zavatra tsara ho akan'izay tonga tany. Tena gaga izay hoe tena misy an'izany hoe tsy olona tsy fantatra akory hatramin'izay fa ngamba ny iray volana roa volana teo ny fahafantarana an'izany tompotrano tany. Tena hoe tonga tany izay dia tsy hainao koa fa mampandrosanao soko spesialy izy. Garni. Tena mahatonga saina be izy hoe ahoana ary izany. Nefa olona tsy fantatra hatramin'izay. Satria niasa tao am-pony Jesosy. Oka koa hiasa am-pontsika tsirairay avy Jesosy. Avoainy tsara indrindra ao amin'izany. Zareo tena namoaka ny tsara mihitsy. Tonga ny tamimaly mbola nakorory ve toko. Tena ilay zavatra tsara. Eritreretra tena hoe olona tsy fantatra manome zavatra tsara ohatr'izany satria niasa tao any ny filazantsara. Dia ohatr'izay koa isan'andro. Azan'andro latsinainy vao manoloka tsara. Raha lahady ataovana lahady-biana. Ny tsara foana ho any avoaka amin'ny rehefa tena miazakazaka amin'ny tompontsika dia tena hoe rehefa tafaray amin'ny Jesosy ary izay tena isan'ny nanamboarana tompo. Taloha tsika ohatrany hoe zaho manokana izay ary afaka mikonfirma an'izany raha satria mandeha mivavaka dia ohatrany tsy miraharaha tsy hoe tena tsika important be izany. Ohatrany mandeha mivavaka dia tsy miraharaha ny paozinao. Fa aloha rehefa nandray Jesosy tena hoe miaraka amin'ny Jesosy amin'izay dia fantatrao amin'izay takatra hoe tena andeha amin'ny tsara ho an'i Jesosy.
tena manao azy tsara ho an'i Jesosy azy zareo. Ho an'i Jesosy fa aza mijery izany. Na mandeha miasa tsika, mandeha mianatra tsika, mandalo ny androany, tsy miverina. Tombo ny taona ho an'izay nananiversera tamin'ny herinandro, tombo ny taona tsy miverina intsony. Tena mila fahamatorana miaraka amin'ny Jesosy. Ary ilay fahamatorana dia mamono ny nofo isan'andro. Mafy no manombo ny nofo isan'andro io. Fa rehefa tena tafaray amin'ny Jesosy tsika, tena hoe takasitsika izany fa mangatahana ny toko isan'andro Jesosy te hamono tenako indray andro any. Tsy hoe hamono tena fa hamono ny amin'ny kiray manontolo andro any. Mba hainao ny sandratra foana eo amin'ny fiainana. Miorena tsara aza miova. Tsara Jesosy. Alleluia. Nao maky teny anankiray tsika reo. Fiainana 3:9. Paul moa nanolotra an'ity ho an'ny olona tany Filipi, ho an'ny olona ny Filipi. Fiainana 3:9. Vakitsika amin'anaran'i Jesosy. Eny tokoa, fa ataoko fakantoka avokoa ny zavatra rehetra eo ny finoarana ny hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy Tompo, izay niaretako ny fakantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka ireny mba hazoko an'i Kristy. Ny zavatra rehetrarehetra kay mety izay nananantsika tamin'ny taloha. Mety hoe izay fahalalana kely dia manoloana ny fahalalana tsaran'i Jesosy dia tena tsisy. Mety hoe izay fahaizantsika kely any, fahalalantsika kely tany, mety izay katsikatitsika kely tamin'ny taloha, atao hoe tena manoloana an'i Jesosy ireny, tena hoe tinina kay tena tsisy, tena kely ireny. Makahirantsika tsirairay avy any. Satria izay mitsangana dia mahery noho ny amin'i Jesosy. Matoa mbola mitsangana izao toerana izao dia noho ny amin'i Jesosy ireny ihany. Alleluia. Tsy haiko natsapantsika fa lalana mankany Antsirabe mamizaka kokoa no mankany Tamatavy. Antsirabe nefa akaiky fois 3 Tamatavy noho ny Antsirabe. Fois 3 zany Antsirabe noho ny Tamatavy. Fa tena matsapy izay hoe raha misy ary ny avizanana, dia amintsika ihany koa raha misy ny avizanana, raiso ny azo fijaliana. Raiso Jesosy andao andray hiarina Jesosy noho ny aminao. Tokony ohatr'izany efa nisy teny izay koa hoe inona motivationtsika tonga eto. Ataovy motivationtsika foana Jesosy. Aza miandry motivation anao orinasa zany hoe izay vao andeha hiasa. Aza mitady motivation hoe voly izany vao andeha hiasa. Aza mitady motivation hoe olona vao andeha hivavaka. Fa antsika tsirairay avy tokony motiveny amin'ny Jesosy foana. Isan'andro tsika tokony hanana kahie kely eo anatin'ny kahie tokony ao daholo mandritry ny tontolo andro tsika tokony manao hoe inona ny vita, inona ny zavatra tsy nety nataoko, inona ny zavatra hatsaraina. Tokony manana an'izany tsika tsirairay avy ireo. Tsika ihany ny mahavita Jesosy manome safidy atsika, ary Jesosy tsy hanery atsika izany mihitsy hiova. Fa noho amin'ny tenin' Jesosy dia ny tenin' Jesosy no manova atsika tsirairay avy. Dia rehefa hitantsika ny zavatra tsy mety na tontolo andro ohatra, dia misy ny mety dia misy ny tsy mety. Izay tsy mety rehetrarehetra entiny ao amin'ny Jesosy. Tsy ho vitantsika manova antsika izany. Tena manaiky Jesosy fa ianao manovana. Dia izay mety rehetrarehetra mieritreritinao tohizo an-trano. Raha marina dia oka hiamarina hatrany. Fa raha hitanao ny zavatra tsy mety dia oka tenao hoe Jesosy ao manaiky namboarinao indray. Vonono momba anahy rehetra, vonono momba ny filaminareo rehetra ty an-tany. Fa izany zavatra izany hoe fandrafiana eo an'Andriamanitra. Manalavitra antsika eo hatramin'ny Andriamanitra ny fahotantsika. Ny fahotana dia ny nofo, miatra ny nofo ny fahotana.
ny fanahy sy ny nofo dia mifanohitra. Ary ireo tena aditsika isan'andro zao. Fomba raintsika kamo ara-panaza miady amin'ny nofo, tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa mitolona ny fanahy ny rivotra. Hianatra ny mpianatra mivoaza maraina tsika rehetrarehetra. Mety hoe ihany mpianatra mianatra fa tsika misy ho mpianatra Jesosy e. Isan'andro isan'andro mifoaza maraina mitady an' Jesosy. Tsy fanireny zany fa fandresen-dahatra ao anatintsika. Ny fanahy masina milokatra ny ao anatintsika hoe Jesosy mbola velona misaotra Jesosy. Tonga ny hariva mpianatra Jesosy tsika. Mamakivaky ny tontolo andro mpianatra Jesosy tsika. Zany olona mpianatra Jesosy zany manana discipline zany, manana règle zany hoe rehefa tsy mety amin'ny Jesosy dia tsy mety amina. Zay no atao hoe fiainana. Rehefa tsy mety amin'ny Jesosy dia tsy mety amintsika. Ka tsy ao mandrakariva ozy ny fiainana any an-danitra. Fa izany fa ho anareo izany. Ka tsy ao mandrakariva ny hajakan'ny lanitra sy ny fahamarinana tenakanareo izany rehetra. Tena mila mikatsaka mandrakariva sika. Ary izay resy lahatra, izay mivady resy lahatra ny amin'izany. Fa nanoa zay mety taloha zay tena hoe ijoroana vavolombelona. Nanao ny aina tsy ho zavatra zany hoe mitady izay mety hoe hitombon'ny fananana. Efa nataonay zany hoe ao ny volamena, ao ny antrikime, mercure. Fa tsy diso zay. Tena very fotoana zay. Very vola. Very andro, very fisainana. Aike diso fitady zay. Ary raha zany zavatra zany no renana ho amin'ny tokantrano azo hitanaraka ny fandarana dia aza mbola miazakazaka amin'izany hoe fananana reny zany. Aza miazakazaka amin'izany hoe fananana zany. Fa manimba io, mampisaraka io, fa fitadiavana an' Jesosy mampiomana. Fitadiavana an' Jesosy mampiverina amin'ny hazo fijaliana. Ary mampahita an'izany teny hoe fitiavana ao an' Jesosy zany. Na dia hoe mivady nandritra ny 12 taona na ny 20 taona an'izay tsy izy. Fa ny fahefa taon'izay vao tena makatsiny zany hoe fifankatiavana zany. Sainay milaza an'izany satria tao anatin'izay vanim-taon'izay tena hoe tsy fitiavana mihitsy. Ohatrany hoe taitaitra fotsiny. Ohatrany hoe zay hoe tenenina tambony hoe eritreretintsika hoe fiainana dia ohatrany hoe mijery ny hafa dia izao zany ilay fiainana dia alaiko tahaka iny. Ohatr'izay ohatrany hoe raha vao mijery tsika ohatrany hoe fiainana zany ohatrany hoe mahita an'rianina mana izao dia tokony manana ny koa tsika zany dia izay natao hoe fiainana. Fa tsy zany ilay fiainana. Fa ny fiainana dia ao amin'i Jesosy. Ao aminy daholo ny zavatra rehetra. Ao amin'i Jesosy nahariana ny zavatra rehetra. Jaona toko voalohany Jaona toko voalohany andininy faha telo. Jaona toko voalohany andininy fahatelo. Na mbola tsy mahafantatra an'izao teny izao tsika dia tena tokony olona amin'izao teny izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy misy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza ny zavatra rehetra zany. Izy no misy ny mpiainana ary ny fiainana no fahazavana ny olona. Raha ho tsy manana an' Jesosy tsika tsy manana ny fahazavana. Raha ho tsy manana Jesosy tsy mazava amintsika natao hoe fiainana zany. Dao mbola androsoantsika araka an' Jesosy. Mety mbola vizaka tsika androany, mety mbola tsy mety ny atao androany. Foka tsy izany ny baiko atsika. Fa ndao androsoana araka an' Jesosy. Averina foana zany ndao. Mbola tsisy tanteraka eto. Mbola tsisy tena manana marina eto. Fa ndao naraka an' Jesosy. Afu izy ny amintsika rehetra no ny amin'i Jesosy Kristy. Ary izay rehefa ohatrany hoe fandresen-dahatra moa izy antsika tsirairay avy.
fa mila miasatsika ho an'i Jesosy. Miasa zay netsika lasa miasa ho an'ny tenatsika loatra indraindray. Tena hoe ny zato isan-jato fotoanatsika tena lasa ny tenatsika fitadiavana Nicolas zao ohatrany hoe lasa zany na atao hoe fiainana ave lasa fitadiavana amin'ity rehetrarehetra ity. Tena andao mitady an'i Jesosy, hiasa ho an'i Jesosy. Ataoko taingoraka avokoa izy koa ny zavatra rehetra. Mihoatra ny fahalalana tsara ny Kristy. Mandalo sy mpivahiny tsika eto an-tany zareo. Araroto ny fotoana andro anaovana soa. Araroto ny fotoana miasa miaraka amin'Andriamanitra. Toy ireo ny filazantsara amin'izay misy atsika rehetra. Tsika rehetra tonga eto dia efa resy lahatra hoe Jesosy no mpamonjy. Tsika rehetra tonga eto dia efa resy lahatra hoe Jesosy no mahavita atsika. Faoka ho vita amin'ny fiainana zareo tena Jesosy no mahavita atsika. Amin'ny isan'andro isan'andro. Aza miary arenanareo eto an-tany izy fa eto mora afesena zany, mora arefesena, sady misy kalalao sady mora simba zany. Fa miary arenanareo any an-danitra izay tsy mety ho simba na mety ho. Zany no tokony hiainantsika isan'andro zany. Miary arenanareo any an-danitra. Fifaliana avao za manao asan'ny tompo zany. Tena miasa miarahana araka Jesosy. Ny voro moa rehefa avy eo ny sampana vehivavy, ny sampana lehilahy. Tokony hita eto daholo tsika eo rehefa avy eo. Miasa miaraka amin'Andriamanitra. Tena hoe ataovy bakafia aminao zany hoe miaraka amin'ny ankohonana zany satria ankohonana manana an'i Jesosy ngereo. Hafa mihitsy zany ankohonana miaraka amin'i Jesosy zany. Sanareo tsy mahatsapa an'izany. Samy manana fianakaviana daholo tsika. Fa izay mahatsapa misy hafa mihitsy miaraka amin'ny ankohonana. Satria misy Jesosy ao. Efa eo Jesosy dia ohatrany misy fifaliana zany, misy ohatrany tia mizaly zany tsika. Dia izay koa ny ankohonana tokantrano. Misy fifaliana. Tsy maika misy tsika ody rehefa ao tokantrano. Maika handeha, maika hiverina. Ohatrany hoe izay hoe hiverina maika handeha dia hoe maika hiverina an'ireo. Satria misy an'i Jesosy ao dia mampite hody foana ao tokantrano. Indraindray taloha tsika ohatrany hoe rehefa tsy misy an'i Jesosy ohatrany tsy te hody zany. Ohatrany mialaala sakan'izany daholo hoe aleo no mbola tsy maika hody aho. Aleo no miarakaraka amin'ireto namana ireto. Satria mbola tsy misy Jesosy ao matoa mbola tonga amin'izay. Rehefa tena tsapantsika misy Jesosy ao, tsy androtsika izay midinana tokantrano. Satria ilay fitiavana tazomin'i Jesosy. Dia lasa ilay fitiavana iny manositsika hoe andeha hanao an'izany ankohonana. Voalohany no atenatsika. Tena tsara Jesosy. Tena tsara Jesosy. Za tena miaina an'izany isan'andro. Tsy mieritreritra izay kajikajy ihany koa Jesosy ianao mahafantatra. Dia miasa ho an'ny tompo amin'ny fandresen-dahatra ao ndraiky mamafy ho an'ny asan'Andriamanitra. Fa tsy hisy fatiaviko zany miaraka amin'i Jesosy. Tena sara ny tena izany. Ary tena Jesosy manana lalina fihevitra tsy takatra ny saina amin'ny tahirinantsika. Dia ianao hiara-iasa ho an'ny tompontsika rehefa avy eo. Toy ny asa ho an'ny tompo, tsy misy mody eto rehefa avy eo. Nina fa mitety daholo tsika. Kanefa tsy mahazaka ny amin'ny atidy aman-draikitra ndraiky zany fa Jesosy ny omba antsika tsirairay avy. Manoloana izany tenin'Andriamanitra izany dia teny Jesosy tiako vonoina ny amiko, tiako atolotro anao izay tsy mety rehetra atao. Fantatrao ny amiko Jesosy fa tena atolotro anao zany. Ianao no mahafantatra. Ianao no mahafantatra izay tokony mety hitondranao ny fiainana. Nao hiaritsanga antsika. Mangataka ny mpila sy ny mpitendry ny mpidera. Irosy telo. Manoloana izao dia mba tsika hivavaka hoe tsika tsirairay avy misy miara hivavaka. Nao angataka ny tompontsika hoe Jesosy raha mbola velona ihany koa dia velona ny aminao.
tsy mivelona ny amin'izao tontolo izao Jesosy fa mivelona ny aminao rena. Tena mila anao zay Jesosy. Fanaovana mivavaka fotsika. I Jesosy Kristy tomponao, misaotranao zany. Misaotranao zay Jesosy mbola velonay na toy izao. Misaotranao zay Jesosy mbola afaka mandray teninao. Misaotranao zay Jesosy fa teo anaiky izay ho taria ny fanahinao isan'andro. Tena mivantany momba anay Jesosy. Fantatrao Jesosy tena momba anay rehetrarehetra fa misy zavatra be da be tsy mety ao anatinay. Tena tolotreo zany Jesosy. Ao anatinay ao Jesosy dia misy nanay tsy mahay manday, tsy mahay mandevitra, tsy mahay mamela hety. Tena mimpindra Jesosy. Mba tsy handeha araka ny filaty nofilay fa mitary ny fanahinao Jesosy Kristy tomponao. Tena mila anao zay Jesosy isan'andro. Tsara ianao Jesosy. Misaotranao zany.